dia ny antso anareo reo mba hizara fahalalana sy fampiresadresaka amelabelatra izay expérience mba nananako zany. Ny zavatra fampiasana androany dia ny hoe inona sy inona avy ny masitsivana tokony ho apetraka ahafahana mifidy ny ray amin'ireo candidat présidentiel enina amby telopolo ireo. Nao zany miandry ny mivoaka teto inona ilay masitsivana hoe tena Maromaro teto. maromaro masitsivana tokony ho resahana fa mbola tsy ampy ny fotoana dia tsy afaka mivalapatra firy. Fa ny zava-dehibe tokony ho resahana dia hoe olo fony gasy. Dia rehefa olo fony izay dia matetika ho anazy coach en développement personnel moa zany dia miteny foana hoe misy problème ana intelligence émotionnelle isika gasy. Dia rehefa mandeha anatina problème émotionnel atsika dia diso safidy zany. Dia antsoina hoe problème émotionnel dia tsy tiako raha koto fa satria izao na tiako raha be satria izao tokana na roa na telo raha be indrindra ny masitsivana tenenina eto disongeza loatra le resaka hoe firenena tokony masitsivana maromaro zany mihoatra ny folo no adiadiana dia mila maka fotoana mihitsy zany. Isika hoe raha hanao safidy ahako dia inona sy inona avy ny zavatra angatahako, inona sy inona avy ny zavatra tokony hojereko fa tsy mionona amina critère telo na roa. Dia maromaro izy teo tao ny resaka hoe tokony ho kristianina, tao ny hoe tsy tokony manenjika ny hafa, tao ny hoe tokony mahay mifampiraharaha amin'ny hafa, tao ny hoe izy teo tokony mahay mijery ny an'ny fotony tanteraka mihitsy, tao ny hoe tokony mahay manaja lalàna, tao ny hoe inona koa hoe tsy tadidiko intsony fa nisy maromaro izy teo fa ho avoakan-drareo amin'ny Facebook ary mino aho fa tokony avoakan-drareo any gazety ihany le zavatra nifandrisana teo. Tena safidy ny malagasy sady hamaly anao eny tsy eny satria le malagasy no mifidy fa tsy satria tsy ny ankamaroan'ny malagasy no mifidy. Ary mbola misy resaka koa raha moa ny teny hoe mbola misy alatraritra fifidianana na misy zavatra mbola tsy dia tena marina azo kianina dia amin'izao fifidianana zao ny antso ny malagasy rehetra hoe ndao mifidy amin'izay mba maromaro ny malagasy mifidy tsy tahaka ny teo aloha. Dia efa andron'ny teknôlôjia amintsika amin'iteny izao dia angambany raha misy mikasany hoe angala vato na zavatra sahala amin'izany mety efa sahirakirana ihany satria efa mandroso ara teknôlôjia zany tsika gasy dia mino fa mety mba ho tsara fifidianana amin'ny raha ny andro any zao efapolo mahery teo eo tsika no tato anatin'ity efitrano ity malagasy tokony ampahafantarina nefa maro dia maro amin'ny tapisasany maro. Mety isy ve ny paikady ahafahana mampafantatra ny vahoaka malagasy mifidy manerana ny faritany sy eto Antananarivo manodidina ihany koa? Isaorako be dia be ny fikambanana tanora andro firenena mikarakaran'ilay izy tsy adidiko zasy anao fa adidiko zasy anao manao izay vitany izy mikasa mitety faritra mifampizara tahaka ny natao androany fa mino aho fa tsy ho vita ny faritra roa amin'ny roapolo fa ingany izy mba mazoto any ambadika any mba hanao tahaka an'izao dia ho an'ny firenena ny anaovana azy fa tsy ho an'ny olona anankiray dia tokony miezaka zany tsika tsy raha avy fa tsy manao ino fomba fiteny hoe ala-pibika tsy tiako tarehy mety hoe alanao tokoa ny zava-nisy teto Madagasikara hatramin'izay dia mety tsy tia hiresaka politika intsony ianao kanefa miafika no avy ny firenena, miafika no avy ny tanindrazana, ho avy ny zanaka ny taranaka tsy ny zanaka ihany fa ny zafikely dia zafikelynao koa zafiafinao ireo ndao hoe mba hiezaka manao izay atao daholo mifidy fa tsy mifidifidy fahatany miezaka manao mitady masitsivana isan-karazany tsy voatery izay teneniko marina fa rehefa hoe manomboka mijery fotsiny ianao masitsivana any aminao any dia efa zava-dehibe izay.